Araba toko lafinaritra toko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ity takariva ity anasananao ihany koa ny anjoetra farany fampahalalam-baovao amin'ity malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv isan'ny hoentina amintsika amin'ity androndroany ity ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa ao anivon'ny orinasa Ambatovy sy ny manodidina an'izay. Ankoatra izay ny trangam-piarahamonina tany Mananjaritany no mitana ny sainy be sy ny maro ihany koa nazahoana akony ka hoentina amintsika ny sehatra politika moa dia ny fataperany ilay fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny mera-pirenena atao aoriana ny fanadihadiana natao dia notanana avy hatrany ireo gendarme rahalavo roa tao anatin'ny raharaha nahafatesana ilay quartier mobile tao amin'ny tanàna ny Mananjara. Ny karakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety moa ny gendarmerie-pirenena ka nitondra ny akony zavan-tranga tao Mananjara tao. Ny aiky ny sekretera-panjakana amin'ny gendarmerie na ny SEG fa tompona andraikitra ireo gendarme isa roa ny lako ilay quartier mobile tao Mananjary. Etsy andanin'izany nisy ny tatitra diso nampitaina taty amin'ny ambaratonga ambonin'ny gendarmerie-pirenena aty Antananarivo. Io ny nambaran'ny jeneraly Rakotoarso Antony talehan'ny fiarovana sy ny fampitana vaovao eo anivon'ny SEG. Amin'ny fazy ny ankety amin'izao fotoana izao zany dia gendarme nandratra an'ilay quartier mobile. Mbola mandeha ny ankety mbola anatin'ny fanaovana fanadidina sy famotorantsika izao fa rehefa vita amin'ny famotorana rehefa voaprofo izy dia mazava ho azy fa tsy maintsy aterina amin'ny tribonaly ireo gendarme tompona andraikitra amin'ny zavatra io dia anjaran'ny tribonaly iray manao suite rehefa avy eo. Le gendarme tompona andraikitra tamin'ny fanaovana tatitra diso kosa dia misy fepetra misy mesure disciplinaire ho raisina mikasika an'ireo gendarme. Ara-dalàna soma tsara kosa ny fampiasana basy nataon'ireo gendarme tany Mananjary ho hatrany ty tompona andraikitra ity. Ny kazerina zany dia toerana saripady zone rozy dia amin'ny andro alina le zavatra efa nisy ny réquisition araka le niteniko iny na tsisy koa ny réquisition na tsy misy no mazava ho azy toerana saripady io misy basy misy fitaovam-pifandraisana saripady dia rehefa tsy nentsony ny fitaovana nampiasaina ny resaka lacrymogène sy nama zany dia voatery le mpitandro ny filaminana nampiasa basy zay zany natonga an'le fampiasana an'le basy tafiditra tsara anatin'ny cadre légal zany ny fampiasana an'le basy. Amin'izao fotoana zao dia efa milamina tanteraka ny Mananjary indrindra tao aorian'ny fahatongavan'ireo solon-tena nisy fitondram-panjakana tany toerana.